Salama daholy amin'ity sabotsy maraina mahafinaritra ity. Ny zavatra tiako resahana androany dia torohevitra mikasika ny antsoina hoe échec. Ny échec moa zany ny tsy fahombiazana, ny zavatra tsy nety teo amin'ny fiainanao. Reny zavatra tsy nety amin'ny fiainana reny dia ilaina mihitsy ny fanafitohinana ny zavatra mafy amin'ny fiainana. Dia ilainao tena ilainao amin'ny fiainana reny mba ahitanao zavatra vaovao amin'ny fiainanao raha ohatra hainao mampiasa azy. Ka ny torohevitra tiako atao dia hoe ny échec aza raisina mihitsy hoe voamafy zany latsaka zany potraka zany tena tsisy raisina intsony. Fa amiko manokana raha tsy nisy angamba ny échec tamin'ny fiainako, ny zavatra tsy nanjary tamin'ny fiainako, ny fahalatsana tamin'ny fiainako dia tsy ndiova, tsy tonga amin'ny toerana misy azao. Mety misy teny moa zany elan'izao ngamba tafavoaka. Raha ohatra ka nisy nahita ny fiainako tamin'ny mbola kely dia tafavoaka lavitra be mihitsy, mba madiodio ny akanjo mba metibety inona moa zany ny bureau esana mba mahafinaritra, mba misy parfum, misy fleur, misy madio tsara, luxe. Dia matoa nety ny fiainako dia nina moa zany noho ny fisiny ny échec teo amin'ny fiainako. Raisiko ohatra échec tena nisany narary no départ teo amin'ny fiainako. Raha navita fianarana tao amin'ny SCAM tao Ankady fotsy, zay moa zany ngamy première promotion sa deuxième promotion, dia nahita asa milay be tany Amanda Beach Hotel. Ny asa milay be tamin'izany dia réceptionniste tany Amanda Beach Hotel. Dia milay be ny fiainana, misy logement personnel ianao zany, ianao mbola tanora. Aveo ny asa mba manoratra fa tsy manao tavy ohatran'ny tany ambanivohitra nahazo anay hoe milanja kitay sy rehetrarehetra, fa manoratra. Mbola tsisy ordinateur tamin'izany fa io ana rehetrarehetra dia tao amin'ny tanana iny dia efa manoratra aloha dia efa milay. Fa tsy haiko nefa nisy telefona mahay na mandra telefona tsy haiko. Dia voaroka zany tany Amanda Beach Hotel. Tsy tian'ilay vazaha tao mihitsy satria ny tsy tiavany dia za hitany miaraka manao volet amin'ny client ery amin'ny ina moa zany ery amin'ny plage ery zany rehefa tsy miasa dia miaraka manao beach volley amin'ny client. Tsy tian'ilay ry zany ny vazaha zany dia hoe ianao rehefa piasa gasy surtout dia tena tsy mahazo mifandray amin'ny client ohatran'ny tainao zany fandraisana azy. Le directeur atao izay rangahy zay Dany Ricolmo tao Suisse le io tamin'izay fotoan'izay tena manambany gasy be. Ary zay ngamba mbola ny gasy miasa Madagasikara amin'izao fotoana izao, miasa amin'ny vazana, miasa amin'ny karana, tsy eritreretin zareo mihitsy hoe olona manana maizy azy zany le mpiasa ambaniny dia ambaniny. Dia tamin'izay fotoan'izay ny problemako dia zay. Dia aveo koa tamin'izany fotoana izany ny piscine, ny table de ping-pong amin'ny hôtely, ianao ve miasa amin'ny full point dia inona mba fialam-bolinao any amin'ny full point. Ka misy table ping-pong dia rehefa tsy miasa ianao dia mba milalao table ping-pong. Dia aveo rehefa tsy miasa koa ianao efa mihidy amin'ny raika amin'ny folo alina dia mijery vidéo amin'ny salle vidéo. Zay ny azonao atao any. Fa any amin'ilay vazaha dia eritreretiny fa tsy possible mihitsy ianao manana eritreretra hoe hijery vidéo. Tsy ao an-tsainy mihitsy zany. Dia inona moa zany izay zany tena tsy tiavan'lery dia ny matetika mihitsy hoe ialahy izy tsy voajereo ery Dominique efa 10 taona sa 12 taona niasa tamin'ny Amanda Beach Hotel izy lery. Bravo i Dominique dia mody any amin'ny village. Fialahy miseho milay matetsy. Dia zay nandroan'lery anahy. Dia za nalahelo be satria za moa mba te ohatra milery Dominique satria Dominique milamina be miasany. Barman de nuit lery io tonga izy amin'ny enina misotro ny kafe tranquille manao ny asany. Na zany zavatra tadiaviko am'izay dia le stabilité d'emploi hoe milay le fiainan'ny Dominique sy le olona miasa rehetra mijanona daholo fa mihina zany voaroka.
de malahelo ao satria ny olona mitazona azy misy sy mpanakara zay ny soritantiny INTS sendra zay ny anarany maître d'hôtel tao maîtresse moa zany sahiny de izy a nety miasany de nilamina be izy de za zany malahelo beo tena voadona tamin'ny fiainana voate amin'ny alana ny folopointy hoaiza ny Tananarivo hitady asa rehetrarehetra de nefa izay échec zay a de natsara satria raha ohatra tsisy an'izay voadona zay a de ino zany de mbola tany hatramizao de aveo a nahita spapa zany de tafiditra tao amin'ny le pavé restaurant tao inomoa korondrano zany jerenareo miala réceptionniste de directeur d'approvisionnement tao amin'ny le pavé restaurant io hôtely zany le pavé restaurant zany zavatra ino moa zany restaurant milay be zany zany nitao de namidy ny tompo le restaurant fa nandray anjara nanao action tany amin'ny PMU izy inga Faidherbe de Modave ny tompony de tena fitatanteraka tao amin'ino moa zany le directeur atao de lay be véhiculé sy nrehetrarehetra nazaka tsy mpa milay be sy nytoy to de vota am'izay fotoana am'izay de tena kao tanteraka de ny varilavo miaraka mipanda nysoritoka sy rehetrarehetra de inona moa zany ny fiaramanjokonay raha ny ariva iny tsy ilany ary de iny oentina mireva sy rehetrarehetra de nandeha namonjy le depaka tany Antsirabe namonjy body tam'izay fotoana zay niverina avy any teatora sady reraka tsy haina mamana inona de accidenté teria ambodipotsy ho anarany izy manao le tômobile nanao vol plané miala amin'ny lalana de tena mitota anatin'ny inona moa zany any anaty tanimbary io mambetsaka nanontany fa inona io olatra io de zay accidenté zay no départ voalohany ny alako ta Madagasikara efa voatona zany nao ny fiainana afaparaky ianao maratra ianao sy ny rehetrarehetra de iny nyteny tamin'ny antonay ao za andeha ho an'ny Comore tsy haiko sy fandeha ny fiainana any sy mitohitoa fa de arina cellophane no etokodakany tsisy entana de zay no départ ny lako ta Madagasikara zany hoe ny échec zany ny zavatra tsy nanjatrehatra tamin'ny fiainako no natonga ana hitady zavatra hafa zay le fandehan'izy ka misy ampiditra foana ny resaka spirituel hoe Jesosy no teny aminao zao satria raha ohatra olona miny foana aloha tam'izany fotoana zany de nanindona tsy maty tamin'le accident satria le tômobile niala lalana nahazo tory zany tamin'izy niala lalana de nanao chute any anaty tanimbary de le tanimbary maina be daholo afa-tsy am'le toerana latsahan'le tômobile ka raha tamin'ny latsaka tamin'le toerana maina de tonga de efa maty ohatra zay fa nilatsaka anatin'le onaona parti kely fotsiny misy onaona misy de amorti le latsahan'ny tômobile de raha ny ina moa zany ny mpinopino moa zany na mino de hoe fanambarana avy amin'ny Jesosy zany hoe tokony janona anao ny revinao tokony tady zavatra hafa anao ny fiainanao fa ampla izy de zay favoazana tamin'ny fiainako zay no tarika hitady zavatra hafa raha ohatra tsy voadona tamin'izay de lasa jolaham-boto tao Tananarivo tao misy va mananjokonay iny de nanao taxi zay tamin'ny alina tondra olona taxi mercenaire de mahazo vola de mirevy foana fa iny déclenchement iny le latsaka tanatin'ny any iny dans le coma zany ina moa zany 24 heures 48 heures dans le coma tsy nantsary tena io narahatra be eo aiza moa izy teo misy olatra amin'ny tare koa de takaitra oetikotra am'izao le izy fa amiko de natsara azy zay favoazako zay natsara raha tsisy an'izay de tsy niala tao fa lasa jolaham-boto tao de iny nytante chance nakany ina moa zany nanikany Comore